ry avako malala ho amin'ny tompo ho aminareo ane ny fahasoavany Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Ny fahefan'ny apôstôly. Ny fahefan'ny apôstôly. Zany no asongadiny ny finainantsika an'io Korintianina 2:10 andininy voalohany hatramin'ny 2:11. Ny fahefan'ny apôstôly. Zary lasa ady hevitra lehibe tao amin'ny fiangonana tany Korinto ny fahefana maha-apôstôly marina na tsia any apôstôly Paoly. Indrindra moa noho ny amin'ireo mpampianatra sandoka izay mpanely fampianaran-diso dia zary nedina hevitra ny fahefana maha-apôstôly azy. Eto ary dia manoratra valiteny mafonja ny apôstôly Paoly entina hanazavana fa apôstôlin'ny Kristy marina izy, na dia tsy isan'ireo 12 aza dia tena misy fototra araka an'Andriamanitra ara-teolôjika manamarina ny maha-apôstôly azy. Eto amin'ny 10 hatramin'ny 17 dia valiteny manazava an'izany foana no omen'ny apôstôly Paoly. Saingy ny eto amin'izay mofinainantsika ihany no hanazavana. Reto telo ireto farafahakeliny no maha-apôstôly azy ary tarafina avy amin'izany koa ny toetra mahampanompon'Andriamanitra sy ny fanomponan'Andriamanitra rehetra. Ny voalohany dia hoe apôstôly baikon'ny fanetretena. Zao no ambarany andininy voalohany manao hoe ary ny tenako izao Paoly dia mananatra anareo amin'ny amoram-panahy sy ny fandeferan'i Kristy, dia izao izay manetry tena raha eo anatrehanareo fa saminareo kosa ratsy eo. Izao izay manetry tena, fanetretena lehibe no anatanterana ny asa maha-apôstôly, izay avaram-pianarana, izay manana ny diplôma lehibe, izay mizaka ny zom-pirenena Romanina, izany hoe fariseo, tsy olona kely mihitsy fa tena azo lazaina fa olona tsongon'olombolo, kanefa manetry tena eo anatrehan'ny fanomponan'Andriamanitra. Misy fotoana aza lazainy fa tsinotsinona ny tenany, adalan'izao tontolo izao no ilazany ny tenany, taimboraka, izany no amaritany ny maha-izy azy. Tsy maintsy amin'ny fanetretena mantsy no anaovana ny asa tahaka ny fanetretenan'i Kristy sy ny nampianariny fahizay manao hoe izay teo lehibe aminareo dia izy no kely indrindra, fa izay manetry tena no asandratra. Fa ny zavatra faharoa izay hitantsika mamaritra ny maha-apôstôly dia hitantsika eo amin'ny 14 hatramin'ny 13 hatramin'ny 19 dia ny maha-apôstôly dia ny fahefana ao aminy. Eto dia tena amin'ny fahitsiana no itenenan'ny Paoly fa manam-pahefana izy, handrava izay tokony ho ravahana, hanorina izay tokony haorina. Eto ny filazany azy dia hoy izy manao hoe fa mandrava ny fisainana sy ny zavatra avy rehetra izay hatsangana hanoatra ny fahalalana an'Andriamanitra izahay, ka mamabo ny hevitra rehetra hanaiky an'i Kristy. Fahefana nomen'Andriamanitra, fahefana nomen'i Kristy azy amin'ny maha-apôstôly azy zany. Tsarontsika ny fahefana izay nomen'i Kristy amin'ny Petera fa izay aminao ry Petera, aminao no ahoriko ny fiangonako. Ary ny izay nidina tamin'ny anaran'ny apôstôly dia voahidy ary izay vahana dia voavaha, satria misy ny fahefan'Andriamanitra nomena azy. Ary eto
dia amin'ny fahasahina sy amin'ny fahefana tanteraka no andravana ireo fampianaran-diso, ireo fampianarana tsy izy tsy mifanaraka amin'ny filazantsara kanefa mitady ahazo laka ao anatin'ny fiangonana atao amin'ny fahefana zany, ary zany fahefana zany ary aneny no ararotin'ny fiangonana tateoriny, ilazana madimbon'ny apôstôly, ilazana rain'ny fiangonana, ilazana manana fahefana manokana avy amin'Andriamanitra. Indraindray aza atao miopapana, miopefy ny fampiasana zany fahefana zany, fa ny marina dia izao misy fahefana araka ny fahendren'Andriamanitra omeny ho an'ny mpanompoana, ampiasaina araka ny fahendren'Andriamanitra sy ny sitrapon'Andriamanitra reny fahefana izay nomen'Andriamanitra ireny. Ny farany ry havako malala izay jerentsika hatreto amin'ny Timofinainy ity ihany moa no vahavahantsika, ny fahefana maha-apôstôly dia manambara fa tena avy amin'ny Kristy marina. Izao ny fomba filazan'ny Paoly azy manao hoe raha misy olona mahatoky ny tena ny fahan'ny Kristy, aoka hisaintsaina izao indray fa tahaka ny mahan'ny Kristy azy no mahan'ny Kristy anay koa. Ny fahefana sy ny andraikitra rehetra dia avy amin'ny Kristy avokoa. Kristy no loharanon'ny fahefana kristianina rehetra sy ny fanomponan'Andriamanitra rehetra. Mety ho zarazaraina samihafa ny fanompona, kanefa tsy hisy hiambo hilaza fa manana fahefana ambony mihoatra noho ny sasany ka ny hafa ambany noho ny an'ny tenany, fa tahaka ny fahefana izay nomeny Kristy amin'ny andraikitra hafa rehetra no nomeny Kristy tamin'ny maha-apôstôly azy ihany koa. Ary zany koa ry havako malala, ao anatin'ny fiangonana dia tsy maintsy hahatsiaro isika fa Kristy tokana no lohan'ny fiangonana, ary Kristy irery ihany no iorenan'ny fanompona samihafa sy ny fanomezam-pahasoavana samihafa ao anatin'ny fiangonana. Misy notendrena ho mpitandrina, misy nitendrena ho mpiandry, misy nitendrena ho dekona, misy nitendrena ho lehibean'ny sampana, misy nitendrena ho evanjelistra, ho katekista sy ny sisa. Kanefa ireny dia samy notendreny Kristy avokoa, iray ihany no lohan'izy rehetra, tsy hisy ambony, tsy hisy ambany, fa zarazaraina araka ny fanomezam-pahasoavana. Ry havako malala ao amin'ny tompo, raha miresaka ny fahefan'ny apôstôly tsika dia tena avy amin'ny Kristy ny azy. Entina ilazana zany fa misy fahefan'ny Kristy koa ao anatin'ny fiangonana. Fahefan'ny Kristy no manjaka ao anatin'ny fiangonana. Ny heriny, ny teniny no manapaka ny fiangonana. Tsy misy arak'izany afaka hihoatra noho ny amin'izany fahefan'ny Kristy zany. Tsy misy andidy mihoatra ny fahefan'ny Kristy. Eny, tsy maintsy manaiky fa iray ihany ny fahefana miasa amin'ny fiangonana dia ny fahefan'ny Kristy izay manasokajy azy ho amin'ny fanomezam-pahasoavana maro samihafa. Arak'izany ry havako dia tsy araka an'Andriamanitra ny miady andraikitra, tsy araka an'Andriamanitra ny miady fahefana, tsy araka an'Andriamanitra no fanao sasany mamoehitra ao anatin'ny fiangonana izay mifanilika ka milaza ny sasany ho tsy an'ny Kristy, na manao ny sasany ho an'ny Kristy ireny ka ny hafa tsy izy. Fahefan'ny Kristy avokoa no miasa ao anatin'ny fiangonana izay hiasany ny fanomezam-pahasoavana maro samihafa, tahaka ny iasany tamin'ny maha-apôstôly, tahaka ny iasany tamin'ny maha-mpampianatra, maha-mpaminany, maha-mpitoro filazantsara, evanjelistra sy ny sisa. Enganery havako, izany fahefan'ny Kristy izany anjaka feno ao anatin'ny fiangonana. Dia n'Andriamanitra ireran'ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Endre tompoany alehiben'ny fahefanao, ilay efa nambaranao fa efa nomenanao ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Ndreto ny fiangonanao, mahatsiaro misaotranao satria anjakanao
ianao no manjaka eo anivonay, ianao rery any ary tsy misy afa-tsy ianao no manam-pahefana aminay. Vavaka izay ho an'ireo sokajy nandraikitra samihafa ao anatin'ny fiangonana, mba tsy hisy fanitsaka, mba tsy hisy fanometsiny, mba tsy fanenjy, ary hiara hiasa ho fahatanterahany famonjenanao. Vavaka izay ho an'ireo zara fanompoana samihafa araka ny fanomezam-pahasoavana ao anatin'ny fiangonana, ny mpitandrina, ny evanjelistra, ny katekista, ny dekona, ny loholona, ny mpiandry, ny mpitoriteny sy ireo andraikitra samihafa ao anatin'ny fiangonana, entiny ambavaka eo anatrehanao izy ireny, mba hanaiky ny fahefana lehibe satria izay misy dia avy aminao Andriamanitra. Dia amin'ny anaran'i Jesosy no anaovanay izany mivavaka izany, misaotra Tompo. Amen.